Ankoatra ny fisoratana anarana dia ity volana aogositra ity no ny fanarahana andoavana ny sarandalana. Soratra anarana fanalefany anarana izy eo amin'ny 500 zany isany ny voasoratra anarana efa lasa fa mbola misy ihany moa zany le mbola te handeha fa mbola anaovana fandaminana any amin'ny vicaire général ny any Tamatavy fa tena famiomana tokoa aloha zay zao maro ny liana te handeha ho any dia fa ny fampiresahana hoe amin'ny volana o manomboka magnefa frais izay tena tapa-kevitra handeha fa sao moa zany efa hoe tapa-kevitra fa amin'iny zany andoavana ny frais satria tsy maintsy lamina koa ny tomobile izay tondra mandeha sy miverina. Avy eto amin'ny renim-piangonana sy ny fiangonana 10 manodidina aty Vatomandry ireto kristianina katolika ao anatin'ny fiomanana ireto. Ankoatra ny fandaminana dia mitohy ny vavaka ho an'ity fotoan-dehibe ity. Dia misy koa moa zany ny vavaka izay efa nasaina nizaraina fa ela be. Dia vavaka ity zany ty sorati eto nataony nandraikitra zany dia ty vavaka teo fiomanana fatongavany misy ny sarim-papa dia fa atao ty zany aty zao isaky ny lamesa aorian'ny ranom-bavaka zany dia manao an'ity vavaka ity ny kristianina. Mitohy araka ny efa voafaritra ny fiainam-piangonana aty Vatomandry efa vita ny sakramentany confirmation sy ny fanavaozan-tokony atao tamin'ny baptême communion solennelle no marihina teto ihany koa ny fety ny quartier sy ny mpiaro azy.